Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no anolorana ny araba ho antsika rehetra mpanaraka ny fandarana eto amin'ny Madagascar Television amin'izao arina lahady voalohany amin'ny volana septambra 2012 izao. Daviditra Somatsara atao anatin'ny fandarana l'actualité isika amin'ity arina ity, sehatra aneho-kevitra mahakasika politika ary indrindra mahakasika ny toetra raha-pirenena ankapobeny eto Madagasikara. Andriamatoa Lezava Fleuris, filoha nasionalin'ny Antoko Arena, izy no vahinina saina hitafatava sy resaka eto atao anatin'ny fandarana l'actualité amin'izao alina izao. Andriamatoa Lezava Fleuris, miarabanao ary misotranao manaiky ho vahin'ny fandarana amin'ity alina ity. Dia faly miarabanao koa ary faly ny mpanaraka ny fandaran'ny televiziona MATV. Resaka ny toetra raha-pirenena ndra raha-politika isika ny ifantohan'ny adevitra ho an'ny mpanarabavao politika tatoato dia ity resaka fifidianana ity. Betsaka ny mipetraka manodidina an'izay, isy sa tsy isy, ho tanteraka sa tsy tanteraka, ny androm-panjakana sy ireo rafitra mpikarakara fifidianana dia mbola manohitra any an'izay fikarakarana izay na inona adevitra. Andriamatoa Lezava Fleuris, ahoana ny fijerinao an'ilay toetra raha, indrindra ny firosoana amin'izay fifidianana izay to Madagasikara? Marina tokoa izany fa dia resa be ny manodidina an'ity fifidianana ity, ho vita sa tsy ho vita, atafavoaka antsika amin'ny krizy sa tsy atafavoaka, izay ny fanontaniana mipetraka ombieny. Ho anay eo amin'ny Antoko Arena aloha dia ampatsahivina fa zahay dia nisan'ny mitaky ny sy ny fifidianana, kanefa tsy fifidianana fifidianana io fa fifidianana kosa ao anatin'ny fitoriana politika, izany hoe fifidianana tena hitondra antsika amin'ny fivoahana amin'ny krizy. Raha zavatra misy ankehitriny no ampatsahivina dia fitakiany ny fianakaviam-be resam-pirenena ny aniliana an'izy telo mianadahy-mianaka reny mba hanohanana zareo ny fifidianana izay ho filoham-pirenena eto Madagasikara. Tanteraka izy ankehitriny ary tsy izy telo mianadahy fotsiny no voailika zany fa nisy olona hafa ankoatran'izay koa zany voailika niaraka tamin'iny ary nisy moa ny mitsokan-darina tsy hanao. Ny fanontaniana mipetraka ao anay dia ny hoe izay ve hitondrantsika ny amin'ilay fitoriana politika, izay ve no atafavoaka antsika amin'ny krizy. Ho atao ty fifidianana ty tena avahan'ny krizy sa amorona krizy vaovao antsika indray. Ny zava-misy mantsy taoriny namoahana an'ireny didim-pitsarana tany amin'ny CES reny sy ny fanapahan-kevitra rehetra nanaraka an'iny dia mifamahofaho be ihany ny toetra raha, ary hitantsika tamin'ny fanambarana farany navoaka ny gazety le mivoaka isan'andro eto fa misy mihitsy no vondron'olona mijoro manohitra ny fikarakarana fifidianana zany fa ary ambaran'izy ireo fa hoe tsy tokony ho bakiny ny avy any ivelany isika vahoaka eto Madagasikara amin'izay mety everitsika fa ahasoantsika sy ahatsara nyty fireneny ity. Ny zavatra marina dia Madagasikara ty dia ny malagasy, zay aloha dia tsy azo lavina zay, ary ny malagasy ny mahalala hoe inona ny mety aminy inona ny tsy mety aminy. Zay no natonga anay ombieny nametraka foana hoe tokony anatina latabatra boribory ny hery velona rehetra ifampidinika hijery zay mety ahasoa ahafahantsika ivoaka amin'ity krizy ity. Everinay mantsy fa raha ohatra ka teny erana no nandraisan'ny maro anisa fanapahan-kevitra fa hoe zao ny mahatsara an'ity fifidianana ity, reto ny tokony handray anjara, reto ny tsy tokony handray anjara, dia hafa ny fipetraka izay. Ny ano am-panahy-kely zany zao dia paiko milatsaka io zany avy any amin'ny CES hoe reto ny tsy mahazo mandray anjara, anyka misy lonilony amin'ny pomban'ireny olona ireny, amin'ny pomban'le olona mihitsy hoe nahoana no ndre olona everina eo fidiana no nailika ohatran'ireny. Misy antony mazava tsara hoe namoahan'ny CES ny didim-pitsarana nataony, fa mbola misy fanontaniana be dia be koa mipetraka manodidina an'izay. Inona zany le CES teo aloha, inona ny CES ankehitriny, ary mbola sarobaliana daholo zany rehetra zany, ka
ny mibantoerina ankehitriny de marina ny tenenao hoe ho raikitra ihany ve ty fividianana tsy raikitra fa raha nyresaka mandeha eto an-tanàn'Antananarivo zao nijerena dia maro ny olona mihevitra fa hoe tsy tokony mbola fotoanyrosona ny fividianana zao fa misy ihany koa no miteny hoe efa aleo zay fa aleo andeha amin'iny fividianana ka zay lany eo de lany zay lany eo de ho lany fa ho maro toerana ve ary lany afaka hitondra ao anaty fitoniana ve satria raha ny zavatra mitranga asan'ny fahitan'Andriamantoa le zava-fleuris azy hoe tsy ahina ve hoe izy fiantraikany any amin'ny tahapavitrean'ny olona ndray anjara ny fifidianana zao zavatra mitranga mialohan'ny fifidianana zao raha vitsy ny taham-pandraisana anjara ho maro toerana ve izay fitondrana mijoro aorianan'io fifidianana ho tanterahany eto roa herinandro moa zay tsy teto Antananarivo ary raha ny zavatra tsapako amin'ny tany toerana alehako dia ohatrany marisika ihany ny olona iroson'ny fifidianana hoe alao vidaina ny any amin'ny faritra ity Kristy alao vidaina tika alao isy ny fifidianana misy nefany ny sasany zay efa mitarika mihitsy akolafinoa zay efa mitarika mihitsy aleo raha ngandao tsy andray anjara fa sarisary-pifidianana fotsiny io hevitra roa mifanohitra zay fa ny everiko hoe tena lakileny ty fividianana tya de le zavatra nytakininy antoko arena hatramin'izay hoe tokony izy fitoniana politika mihitsy aloha vo miroso amin'ny fividianana ankehitriny ny alavitra zany fitoniana politika zany raha zavatra misy ankehitriny tena ny alavitra mihitsy fitoniana politika ary manahy raha ireny feo mandeha to tanàn'Antananarivo reny manahy mihitsy hoe ho sarotra ny fanatanterahana ny fifidianana ary reny areo moa enitsika reny fa na ny filohan'ny senity ara de nanambara ony fa hoe ahina ny mety isin'ny korontana aorian'ny fifidianana samy famakafakana daholo zany ataony rehetra zany isika eto Antananarivo de maheno koa reny Antsoavo amin'ny radio isan-karazany eto mitarika ny olona hidina an-dalambe anohitra n'zany fanatanterahana zany fifidianana zany ka zay no mahatonga anay miverina hoe aleo le fitoniana politika no katsahana aloha zay vo miroso ny fividianana ary am'izay fotoana zay dia ny fiverenana amlatabatra boribory ihany no ahitanan'izay fitoniana politika zay izay akory tsy midika fa hoe tsy vonona niatrika ny fividianana ny tokoarena vonona niatrika ny fividianana ny tokoarena fa ny zavatra ambony indrindra aminay dia ny fivoahantsika amin'ity Kristy ka irosona ny filaminana mba hahafahana mpandroso ny Madagasikara napetraka ho mpamahaolana anilanilana ny fianakaviam-beresampirenena hatramin'izay kanefa tsy karitra arita zany am'izao fa lay fanapahan-kevitra izay atao hoe noterena ankolaka sa mivantana tsy fantatro haniliana kandidata ao anatin'ny lisitry ny porosaka fidiana no miteraka n'izao fiakaran'ny mari-pana politika sy ny karazana hevitra misavorovoro be zao ihany hatraizany mbola iverina hoe anakinana amindry zareo mbola crédible amany olana eto Madagasikara ve ny fianakaviam-beresampirenena raha fijerinao azy satria zay zany ny soso-kevitra fipetranapetraka mba hahafahana makatony vokatra ny fifidianana atao eto Madagasikara zao nefa ny olana iaraha mahita fa efa manomboka miamafana indray ny mari-pana hatraiza ny ipetrahan'ilay hoe famahana samy malagasy amahaolana hatraiza ny hoe ametrahana fitokisana hatrany amin'ny SADC sy ny vondron'aizam-pirenena satria matatity daholo tsika fa ny approche mouvance angeka ny SADC ny nametraka azy hoe ry olona anakefatra reny fa mbiaiketriny dia ny SADC ihany no mitakany nanalana ny telo tamin'izy ireo anaty lisitra ny faefatra moa efa tsy niditra raha teo hatraizany tena mbola ahafahana mametraka fitokisana amin'ny fianakaviam-beresampirenena hoe mieritreritra marina ny fitoniana eto Madagasikara ve ry zareo raha mamaolana sa hapiditra atsika amina crise vaovao indray ny zavatra tiako marina aloha de ty tsy afa-misaraka ny fianakaviam-beresampirenentsika tsy mety raha ohatra ka apetraky ny fianakaviam-beresampirenena anjorom-bala i Madagasikara zany nefa tsy midika hoe tokony anaraka ambokony zay rehetra ambaran'ny fianakaviam-beresampirenentsika tiako azavaina zany de tsotra averiko indray mandeha fa Madagasikara dia ny malagasy tsy vaky volo ary ny fiaverana amin'ny tokoarena de hoe malagasy iray
isika eto Madagasikara eto tsy misy ambony tsy misy ambany tsisy tombo sy ala io fa olona mitovy. Efatry ny ela izay eto amin'ny tokoarena no ny teny hoe tsy voafehiny reto vahiny reto ny famahana antikrizy eto Madagasikara ity. Fa ela zay no ny teny an'izay. Ary efatry ny ela izay no ny teny hoe be loatra zay efatra taona mahery ny odikodinana teo amin'le quatre mouvance tadiavana vahaolana zay tonga angamba ny fotoana iantsona ny hery velona rehetra mihitsy hitady vahaolana amin'ity krizy ity ka tsy hanavana n'izan'iza. Izay zany no fanantenanay avy amin'ny tokoarena ny rehetra no andray anjara ny famahana an'le krizy ny hery velona rehetra mihitsy. Ny zavatra tsapa mantsy de ity na ny mpisosokevitra foana zany ny fianakaviam-bery isam-pirenena io amin'ny alalan'ny SADC hatramin'izay ary nisy fanarahana natao antsony. Ny zavatra tsikaritra dia tsy ampy ny ezaka nataon'izy ireo anatanterahana reny fanarahana natao sonia ireny fa ohatrany hoe iny voasonia fa de ataovinareo any zay vita azy. Vokatra zay tsisy tanteraka reny zavatra. Ianao ve zany mihevitra azafady hoe tokony nisy karazana force exécutoire angamba ny ilazana azy tamin'ireo convention sy sonia rehetrarehetra natao inona zay force exécutoire zay sa tena rariny ihany raha nampidirina teto ve nitafiky ny SADC hanara-maso ny fampiarana an'izay? Za tsy mieritreritra hoe mpiditra nitafika ny SADC eto mihitsy fa raha ohatra kosa ka hoe narandry zareo maso ny fampiarana an'ireny ary voanaimdoa zany de fa nipehana zay rehetra tsy nanajany zavatra ny fanarahana everiko fa mba efa lasa lavitra tsika tamin'ny famanana krizy. Fa ny zavatra nisy ane zany nisy zavatra ny fanarahana de nijerena fotsiny zay tsy entina anaraka an'le izy. De rehefa avy eo indray de manao fanarahana vaovao hafa indray de miverina miodikodina eo foana zany. Ary zay no nahatonga anay taty aoriana ny teny mihitsy hoe tsy vahaolana ntsony io feuille de route io fa ny lozan'ny toetrandro fa tokony ametraka fanarahana vaovao ary raha mety de samy malagasy no hikatsaka an'izay fanarahana zay. Efa ela ndresana zany fa hoery taona mahery tany ndresana zany fa tsy voatatoato ary zay nahatonga anay nampirisika ny FFKM hoe andray andraikitra maray aman-dreny ara-panahana izy ireo satria ataoko hoe tsy vitsy ny malagasy no tafiditra anatin'io fiombonana ny fiangonana amin'ny FFKM io ka raha ny mpitarika an'izany no miteny inonay fa mbola toteny andro zareo. Ka io mantsy andriamato le zava fleurisa misy fanamariana kely efa niarahana lala moa zany fa hoe amin'ny fahasivy volana septambra amin'ny herin'ny rapitso no efa vinavinaina hoe tokony hisy fionana eo amin'ireo efatra amin'ny raha mianaka zay mpitarika an'ireo ankolafy na mahana ny krizy ireo. Ny fanontaniana mipetraka de hoe mbola ray aman-dreny toteny ve zany ray aman-dreny mpiangonana zany sa ny zaza ve no efa mpaniratsira tsy andairananatra fa efa taona koa dia fanidrirarira tamin'izay fampihavanan'izay foana ary samy nahita ny rehetra hoe iza ny vonona havana iza ny tsy nampiseho fihetsika vonona havana samy zanaky ny fiangonana na izy efatra amin'ny rahalahy ireo ary zanaky ny fiangonana ihany koa ny roapolo tapitrisa amin'ny malagasy eto Madagasikara de mahatsiaro tena ihany ilay roapolo tapitrisa hoe fa maninona no mifatotra amin'le olona nakefatra ny fibedesan'ny ray aman-dreny sy famahana olana nefa tsy mety vova kanefa reto zaza hafa maro anisy reto nona mitofezaka ny fahantrana fa maninona ny tsy afaka mandray tsorakazo ve ny ray aman-dreny amin'ny maharay aman-dreny azy ahoana ny fijerinao n'le famahana le olona ataony FFKM zany satria misy ny fanantenana de maty momboka indray le fanantenana isaky ny zavatra dingan-dalalovana. Marina mihitsy zany tsy lavo zavatra ambaranao zay fa zay no mahatonga anay amin'ny tokoarena miteny hoe tokony ny hery velona rehetra no avory tsy ampy raha ohatra ka hoe izy efa da fotsiny no avory satria efa efatra taona hoe reo foana no navory ny SADC navory DETSDR fa mba aleo mba isy hery velona hafa avory ka enona ny feony enona zay heviny dia amin'izay fotoana zay olona mitovy no mivory ao zay fanarahany maro anisy ao zay no entina mahana antikrizy ity satria le roapolo tapitrisa resahanao teo misy mahatsiaro fa hoe mahasolo tena azy ny ray amin'izy efadara eo fa misy tena mihevitra mihitsy hoe tsy mahasolo tena anay tsony reo efadara eo zay no mahatsara an'le hoe arosoy lavidavitra kokoa le izy ka ho tonga any amin'ny hery velona rehetra mihitsy fa tsy hoe ianina amin'izy efadara eo ary everiko fa
efa elany tokony anaovana an'izay zavatra zay a mba nafahantsika ny roso lavidavitra kokoa amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny krisy marina fa hoe fampiavana no imasoan'la FFKM fa everiko fa tokony iroso amin'ny famahana ny krisy koa ka raha lazaina fa hoe fivavahana no asan'izy ireo everiko fa mety ihany koa raha ohatra ka ny hery velona rehetra no famory a ifampidinika hitady an'izay vahaolana zay fa tsy zareo ny nitady ny vahaolana tsy zareo koa ny teny hoe tsy maintsy tia ny vahaolana fa tsy maintsy ny mpandray anjara no amoaka ny hevitra hoe ity no heverina fa vahaolana ia isan'ny mandray anjara ao anatin'ny fifidianana ianareo amin'ny atoko arena ianao manokana ve zany atreto aloha mino ary resy lahatra fa izotra ary isan'ny fifidianana io raha fijery ny toetra raha am'izao fotoana zao manala sala ihany raha fijery ny toetra raha am'izao fotoana zao izahay aloha de mirary ny rosona am'izany fifidianana zany ny atanteraka azy kanefa dia manahy de manahy ihany iaho teo satria rehefa nojerena anie zany zao dia maro ny olona milaza fa tsy mankasitraka ny ikarakarana anatanterana ny fifidianana tsy mitena an'le mpifidy fa ny mpitarika politika aty ambony aty ary nisy fotoana mantsy efa nilazako an'io fa hoe le mpanao politika ambony aty mihitsy ny tsy mbola vonona iroso ny fifidianana zay no mampanahirany ka raha jerena ny sokajy ny mpanao politika aty Madagasikara aty amin'ny lohandohany aty mitsika miteny zao de azoko lazaina fa hoe vitsanisa ihany ny tena vonona iroso ny fifidianana matoky an'izany fifidianana zany zany hoe mbola misy mieritreritra te hanitatra teteza mita indray ve eo zany zaho tsy milaza hoe misy mieritreritra te hanitatra teteza mita aho fa ohatra ny anay arena zany zao de hoe le fitoriana politika zay ny antoka nisy ny filaminana ny fifidianana io hoe tokony katsahana zay fitoriana zay zany tsy midika akory hoe teteza mita vaovao fa misy zavatra tokony apetraka kosa mba tongavana am'izany fitoriana politika zany misy marina nyvoalazanao fa misy ny mieritreritra hoe teteza mita vaovao mihitsy ny ilaina olom-baovao mihitsy ny ilaina hitondran'ity teteza mita zany ikarakara ny fifidianana ny apetraka fotsiny de hoe am'izay fotoana zay mba tsy ampitarazoka ny fikarakarany fifidianana de tokony azava de ny amboalohany hoe raha izay no apetraka de hoe olona tsy mieritreritra latsaka zany no tokony ao anatiny zany fitondrany zany fa raha tsy zay de miverina foana ny olana ao antsika eto miverina satria ny zavatra kianina ankehitriny ho inona zavatra kianina ankehitriny de hoe manararoatra ny fahefampahefana teo ampelantanany ny mpifaninana sasany ka zay tsy mety zay zany zavatra kianina sasany am'izao fotoana zao dia zay no mahatonga andreny hoe nametra-pialana ve izy rehetra mbola misy tsy nametra-pialana ve any isany any zay miteny an'izany olana rehetrarehetra zany ianao fa ny CES na ny fitsarana manokana momba fifidianana no mandray atanana ny resaka olana makasika fifidianana io raha ny zava-misy hatramin'izay nisy ny CES voalohany de misy ny CES faharoa fanakianana trany aloha no azon'ny CES hatreto ary na firafitry ny CES am'izao fotoana zao dia mahatonga resaka sy ady-hevitra be deabe ihany koa de toy izay koa hoe mahaleo tena tokoa ary tsy miankina namin'izany fanapahan-kevitra raisany ve ny CES fanapahan-kevitra tena mifanaraka amin'ny lalàna ve sa fanapahan-kevitra politika no raisana eo anivon'ny CES zany rehetrarehetra zany ady-hevitra mipetraka amina rafi-pitsarana zay mikarakara fifidianana raha roso ny fifidianana hanaiky an'izay didim-pitsarana avoaka ny CES ve ary afaka mametraka fitokisana crédible ve ny CES raha ny zavatra mitrangatra am'izay hikarakara ny fifidianana io amin'ny lafin'ny fitsarana sy ny lalàna ny fanantenana aloha de hoe mba aleo tena ny CES ny fanapahan-kevitra rehetra zay raisiny marina tokoa aloha fa misy ao anatin'le CES zany olona zay natolotra vondrona politika eo zany mipetrahany ahihahiny sasany hoe de tafidirany resaka politika zany fanapahan-kevitra ao anatin'ny CES izahay moa tany amin'ny soso-kevitra nataonay de ny teny mazava tsara hoe tokony mpanara-maso ny olona zay atolotry ny vondrona politika ao anatin'ny CES io fa dia ireo mpitsara matianina ao anatiny sy zay ny everina fa hoe tokony anana ny fahaleovan-tenany am'le fitsarana izay zany no andray ny fanapahan-kevitra na de fantatra ary fa hoe tsy tena misy an'izany hoe olona tena hoe
maleo tena tsy ankindoatsy samy manana freany any izy ireo fa de hoe rehefa eo amperinasy izy a mampiseho fa maleo tena izy a zay zany notadiaviny zay itokisana ve io CES vaovao io atreto aloha de miteny hoe azoko ametrahana fanantenana io CES vaovao io fa andeha amin'ny tokony alehany ny fanapahan-kevitra ditsarana voalohany raisy moa zany iny na tonga resabe iny a tamin'ny fahalevantena marina ve nandraisan'zareo fanapahan-kevitra zareo ihany ny afaka maly an'izay za tsy afaka isalovana ry zareo am'izay teny hoe ahoana sy ahoana le izy fa averiko indray mandeha ny fanirina am'izay fanapahan-kevitra ho raisy no manomboka eto de tokony isy zay fahalevantena zay ka tsy isy afa-tsy zay fanandrify amin'ny lalàna velona ihany a no ampiarina ia am'izao fotoana zao araka ny teninao teo hoe nisy fotoana tsy naty eto Antananarivo anao mitovy amin'ny zavatra sy ny fomba feritreritra na ny adihevitry ny olona eto Antananarivo mimponina Antananarivo amin'ny mareny vohitra azy ve ny fomba fijery any amin'ny faritra any mahakasika an'izay hoe mety apisy na tsy apisy ampavitrika na tsy ampavitrika ny mpifidy zay ny feo zay arahana mahino eto Antananarivo ve tena mahadika tokoa ny zavatra misy ara Madagasikara sa ny any amin'ny faritra tena mazoto marina izy ifitsy fa eto Antananarivo zany misy ny adihevitra be zao satria raha malala fa hatramin'izay inge rehefa Antananarivo no mihetsika manongana fitondrana dia miongana io na tsy anaiky azy ny any amin'ny faritra zavatra nisy ary ny ainana teto zany mitovy ve zay mitovy zay fijery zay ve eto Antananarivo sy any amin'ny faritra sa manahoana ny fahitanao azy raha ny fahitako azy aloha de tsy mitovy eto mbola miadihevitra hoe isa tsy isy ny fividianana tany amin'ny toerana zay nalehako de tena miteny mihitsy ny olona ary zay nylazaiko anao zay hoe ndany ianao miverina am'izay a fa raikitra ny fividianana ny ana zany de manantena fa hoe raikitra ty fividianana tya navoaka ny senita ny daty fividianana nankatohany io ny fianakaviam-piaraisam-pirenena nanao fanambarana ny andriamatoany rajoelona fa mankatohany io a de ny any de miteny hoe raikitra io fividianana io tsy zareo tokony sakanazy tsony mihitsy ary zareo de mieritreritra fa hoe andao am'izay vany io krizy ty iroson'ny fividianantsika dia mba olombo fidy am'izay ny hitondra zay aloha ny feo eniko tamin'ny toerana nandalovako raha mba nametra-panontaniana hoe ianareo zany tsy mahita vato misakana tsona ty fividianana ty de mazava mivaly tenin'ny tany toerana le hoe tsy misy vato misakana tsony fa iza tsony isakana an'io iza ny isakana an'io izy zay ny fahitandry zareo azy zay tonga eto Antananarivo hafa ndray feo an-dakolosy eno fa de tena hoe tsy mety io ny gazety sasany miteny hoe vahoaka andoalika ve ny andeha hifidy ny sasany miteny hoe atao tervemanta ve izy ty ny sasany miteny hoe ahoany ty fanilikiliana ty zany ve ny demokrasia marina samy manana ny ambarana ka tsy de mitovy loatra le adihevitra fa ny zavatra tsapa kosa eny amin'ny toerana lehako eny a de le olona de miteny mazava tsara hoe ataovy ny fividianana fa fantatray ny olona hovidianay ia miteny ianao hoe maniry ny mba hisinyzay fividianana zay alana amin'ny krizy miteny ihany keo ianao hoe maniry ny alavorary ny fampiavanana araky ny fanatsidika teo lay fionana zay ho karakarainy FFKM eo amin'ny zevatra amin'ny rahalahy vinavinainao eo fa 7 volana septambra dia efa karazana fipetra noraisina ary karazana fitakina ao anatin'izay ny tokony atonga eto an-tanindrazana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha teo aloha hanatrika an'io fampiona ary hanao soni izay fehi-kevitra sy fifanarahana vaovao mety ho tapaka ao anatin'izany fa 7 volana septambra mialoso matsara ny datin'ny fifidianana zay zavatra zay ny fahatongavan'Andriamatoa Ravalomanana Marc eto raha mita am'izao toedra raha misy eto zao ve mety ho azo eritreretina raha tonga izy mampilamina hampikorotana hampisy fietsehana hampipoaka zavatra ve ary hatateraka ny fifidianana ny fahitanao an'izay mino aho fa olon-kendry Andriamatoa Ravalomanana ka mitsinjo ny tombotsoa ambony iombonina ny malagasy 20 tapitrisa voalazanao teo zay raha izay no jerena everinay fa tsy vato misakana amin'ny fahatongavana amin'ny fitoriana politika ny fahatongavana Andriamatoa Ravalomanana eto amintsika eto averiko indray mandeha fa tsy misy ambony mihoatra ny zany hoe tombotsoa iombonany malagasy rehetra zany
ny iombonany malagasy rehetra zao vanandro enantsika zao a de sy ny fitonina politika iverenany filaminana eto madagasikara ary ny ahafahany vaoaka hiasa mba amelona ny ankonany ka raha izay ny tanjona everiko fa tsy tokony eritrehitra zavatra hafa mihitsy satria matora valomanina raha tonga eto ary tsy tokony eritrehitra zavatra hafa koa ny ankolafo sasana raha tonga eto ndra matora valomanana zaho raha toko marina mantsy de zao malagasy izy a mizaka ny zopirenena malagasy a everiko fa afaka miverina eto an-tanindrazana raha misy ny tsy nentina ataony a eo ny fitsarana hijery an'izany rehetra zany fa tsy hoe tokony hijanona ny hatram'izay zay tamin'ny krizy fandimby teto a de tsy mba mankasitraka anio a le fivoahana ny madagasikara rehefa zavatra tsy mety eto zay ihany tsy ahafahantsika mandamy zavatra io satria ohatrany hoe akisaka zany aloha le problema de rehefa aveo nefa ny 5 taona teo no mbola mipitra ihany iny problema iny ka ho izahay hoe allo ho avy ifanatrehana mety tsy andriamatora valomanana angeno hoe eritreritra hitarika fa ianao ngamba mahino eto Antananarivo am'izao fa PDB ny milaza hoe tokony latsaka an-dalambe indray tokony hidina an-dalambe indray atreto betsaka ihany koa nefa nidina ny tarika fa ny arahana lalana vokatra petraka hoe mbola vahaolana avy ny fidinana an-dalambe eo anatrehan'izay etaetana fidinana an-dalambe etseroa na any anatin'ny trano kala-pifandraisana na amin'ny antso atariby isan-karazany amin'ny anao manjery ao anatin'le etaeta zay mitady olona hitarika ro rehetrarehetra zao fa raha misy olona iveriny fa mahafeno ny fepetra ka metra fitokisana hatarika azy de mety raikitra indray le izy de io ntiako teneny hoe raha tonga andriamatora valomanana ary mino aho fa mbola betsaka ny olona mety mieritreritra an'izany any io le tiako teneny hoe hitarika fitoniana tsara ho any amin'ny fifidianana ve sa isy renversement na situation itsombatika indray ny zay na tonga teo hoe nampatsiaho hoe olokendry andriamatora valomanana tsapany tsara le tombontsoa iombonany malagasy a amin'ny olokendry azy zay a everiko fa tsy izy mihitsy no hitarika ny vahoaka edina an-dalambe indray fa raha izay tokoa ny zavatra misy a dia iverina hiditra krizy hafa indray tsika am'izay fotoan'izay a satria tsy ho tratra le fitoniana politika nytadiavintsika azadino hoe fa misy am'ireo zay nanongana tamin'ny taona 5 sy 4 mieritreritra fa hoe tsy tokony mbola ody izy ary milaza fa hoe tsy mety ny nataony teto raha ny zavatra katsahan'ny FFKM nefa de hoe alao a apetraka amin'ny toerana maray aman-dreny azy izy efa da reto a dia omena immunité mba tsy voakitikitika etsony izay ny tanjony zay zavatra zay ka zavatra mifanohitra zay am'izay fotoan'izay raha ohatra ko hoe olona nantenaina amahany krizy no vao mainka ampirongatra an'le krizy a de everiko kosa fa tsy de mety loatra zany zavatra zany tsy mety zany ary everiko indray mandeha fa hoe misy ny mieritreritra an'izany tsy laviko zany fa izay ve no ahitantsika vahaolana am'ty krizy ty faran'izay aingana mihevitra fa tsy zay mihitsy no ahitantsika vahaolana faran'izay aingana zay fa ny fitondrana mankany am'le fitonina politika izay no everiko fa vahaolana fa tonga izy eto a apetraka amin'ny toerana mare aman-dreny azy efa da zay a dia mieritreritra tsy manana iahy izy amin'ny fiainany manokana everiko fa ampy zay irosoana amin'ny famahana ny krizy atao amintsika eto ampy ve zay metrahana an'ilay fitoniana satria raha ny zavatra mitranga am'izao fotoan'izao miara-mahita tsika tsy manavy ianareo ianao zany moa ny vahiny eto androany fa nailana aingana isy zavatra hipoaka eto amin'ny firenena raha zao fandehan'ny zavatra zao lay fifidianana izahana atao fotsiny de apetraka fotsiny hoe atao io a izahana ho tony a sao de lasa fampatoriana na anestesie fotsiny le izy fa taitra mitoromaso ny toedra raha io rehefa aveo a inona ny mety ho vokatra zay inona ny fipoahana sy ny zavatra mety tsy takatra ny saina hitranga eto amin'ity firenena ity nambaranao teo le zay tsy takatry ny saina tsy ho takatry ny saina tokoa ny zavatra mety hitranga ny aoriana any satria tsika tsy mpaminany fa ho iaho kosa hoe zay fikatsahana fitoniana zay a tsy pomady ahosotra fotsiny zay raha tena tady fitoniantsika fa tsy maintsy vakina batsilana ny tsy mety
mba atongavana am'izay fitoniana zay de rehefa avy eo a ilamina ny zavatra any aorinany fa raha ohatra safosafona fotsiny io a dia tsy maintsy mipoitra ihany io any aorinany ary averiko indray mandeha ny teniko teo fa nisy teto tamin'ny taona inona iny a nisy nanao sesitanyny tenany dia tsy voaravony io problema io a mipitra taty aorina de miverina ihany rehefa avy teo misy mandeha indray a de miverina ihany io olana io verina foana le olana ka zay mahatonga ana am'teny hoe andao potserina mihitsy mifery rehefa hitady an'izay fitoniana politika zay fa tsy safosafona fotsiny le izy ka rehefa potserina io fery io a marary am potserana azy eo io a fa sitrana izy rehefa avy eo raha zany fanazavanao zany mbola tsy tena mety loatra zany aloha ny handrosoana ny fifidianana amin'io daty io raha ny hevitra ao satria misy zavatra hafa tokony mbola apetraka alohany raha izany isin'izay fitoniana zay efatry ny ely zay no nametraka an'izany fa ny any zavatra tena mampanahy amy ty fifidianana tena de tsotra oviana anabe ny vahoaka malagasy tsika ny fampiasana n'le bulletin unika satria mety hiteraka olana zay zavatra zay tsy hain'ny olona mampiasa an'io misy miteny fa mandeha ho azy io tsy andeha ho azy mihitsy io tsy ampy amin'ny fotoana fampahafantarana azy le fotoana fampahafantarana azy mihitsy ny tsoampy tsy ho vita amin'ny radio io na télévision satria mbola betsaka mivoaka malagasy a tsy takatra zany tsy maintsy misy fidinana any any tanàna farana zay kely indrindra any io a anazavana amin'ny olo ohatra an'izao ny fampiasana an'ty zavatra ty le fotoana ampianarana an'izay mihitsy ny fahitako hoe tsy ampy tsy ampy efa tsy rovolona ntsony zao sisa dia ho ampy fiasaina biazana an'le voaka malagasy ny fampiasana an'le bulletin unika ovina iny ny secrétaire général ministère ny ady tany mbola nanambara hoe mbola misy olona misy 10 sy roetsy tokony mbola namboarana kara-panondro ho vita ve zany rehetra zany nefa efa tafitra anatin'izy mpifidianana zany olona zany mbola zavatra misy zavatra maro any tokony mbola hoezahana amboarana zany any ny any tena ametrahako le aiako mihitsy zany raha miteny ny zenita hoe raha milafiny teknika de vonona izy za de miteny hoe anisan'ny lafiny teknika zany fanabiazany olo-pirenena malagasy mpiasan'le bulletin unika zany mametraka aiay am'izay zavatra zay izay fotsiny de efa mety hiteraka zavatra hafa ndray rehefa avy eo zany hoe ny fifidianana zay rosoana am'izao fotoana zao de efa fantatra mialoha fa fifidianana tsy angarahara fifidianana hanana olana ary mety hiteraka zavatra hafa no zany ataony rehetrarehetra zany ianareo mandray anjara nefa ao anatin'izay fifidianana izay ianao ve tsy mihevitra fa raha toka efa hitadenim-boalohany mialatsiny fomba aviteny hoe vakiraokana brouillon be ty fifidianana andeha ty zany raha zany zavatra rehetrarehetra zany nijerentsika tsy manana hevitra ve ny kandida satria matoa misy fifidianana de misy porotsaka fidiana fa raha mila fotoana ave tsika hoe ilaina aloha mba makapahana tsara am'izany fanomanana olo-pirenena fametrahana fitoniana tsy mety tsara kokoa ve raha ohatra ka misitona filatsahako fidiana satria ho tompona andraikitra ihany ko ianareo manana andraikitra ao anatiny ny kandida azy am'latsaka satria ianareo de isan'ny antony ampisy ny fifidianana zany ny fisotonana ny filatsahana ve ozy anao de hoe mahasakana ny fifidianana amiko zany tsy mahasakana mihitsy fa misy ny zavatranarosisa tavelo eo a andeha foana le fifidianana ary zay lany eo zany de ho lany foana le izy zay no zavatra ray tereniko aminao zay ny faharoa de ity tsy vo izao kory zahay no misintona ny saina maneritreritry ny rehetra am'izany zavatra rehetra zany fa efatra tany tatra tamin'ny taona lasa efa nanambarana an'izany zavatra rehetra zany tena anefitra angamba zahay tsy misy miheno fa eto zao ny ametrahako ny resaka mazava tsara mihitsy a raha mijery mifirafitra ny senita ianao a ho ia hoe tokony ny kandida no anina solotenao anatiny ao fa tsy manana kandida ho anina solotenao ny kandida zany am'ireny adihevitra rehetra reny a dia maneho hevitra an'izao sisa ataonay tadidiko tsara zao a nisy fitarainy nataony Andriamatotabera hoe tsy ampy 10 andro a ny antsona ny mpifidy code électoral mametraka fa hoe 10 andro antsona mpifidy tsy azo atao ny karakara fifidianana ao anatin'ny vaninandro irotsahany oranandro code électoral mametraka an'izany kanefa de io fa atao ihany le izy atao ihany le izy cas de force majeure zany zavatra tsy ampoizina zany efa fantatra mialoha fa hoe irotsaka ny oranandro amin'io ka zay mantsy misintona ny saina maneritreritry ny rehetra zay hatry ny ela ny tiako atongavana manko Andriamatoa ka raha iteny ianao hoe
ialy le zava-fleuri tsy ho fidiana de izay no vahaolana tsy ho vahaolana mihitsy zay tsy la hoe mialana ny tiako tenenina fa hoe ny fandraisana anjara ao anatin'ny fifidianana io ve tsy efa mamatotra anareo ho tompona andraikitra zay makatohany zay tsy falavorariana rehetrarehetra ao anaty fifidianana efa fantatra mialoha zay tompona andraikitra to firenena ny fifidianana fandimby teto amitsika teto a de nisy zavatra mikiany ny mpandray anjara foana tam'le izy fa izay tsy masakana fifidianana tsy nyrosoa maneho hevitra zay manambara ny hevitra azy manambara ny ayahina azy zay fa tsy zahaina ny tompony fanapahan-kevitra tsy zany amiko zany tsy midika kory fa zay no milaza fa de micautionné an'io fifidianana io zay tsy zay loatra le izy fa fifidianana io a tsy maintsy atao a mijaronangatahany taminy fotsiny de hoe ataovy anatin'ny fitonina io fifidianana io efatry ny era zay namerimberina an'izay ary zay anisan'ny nanakiananay an'le fianakaviam-beresampirenena hoe inona marina ny tadiavinareo am'ty zavatra atao ty raha ohatra hoe tsy maintsy atao am'ty taony ty ny fifidianana zay mitaky ny fifidianana faran'izay angina fa raha ohatra hoe misy zavatra mety anembatsemba anazy a fa endrena angambany de aloalo dinino io zavatra manembatsemba anazy io zay ny tokony atao zay zay tsy misalasala am'zany manakiana le fianakaviam-beresampirenena am'zany zavatra zany ary tsy vo izao zay manakina zany fa mitelatry ny ela fa teny anefitra zay efa miteny an'zay zavatra zay ary eo mihitsy a ny antsonay anareo mpanao gazety mihitsy mba ivoy andreny mba hanampy anay ivoy andreny fa ohatra ny ranao tondraka andamosina ganagana le izy nefa ny fantatsika tsara mihitsy ny zavatra rehetra randalo teto am fiainatsika fa io fifidianana io a rehefa tsy mandeha tokony izy a de miteraka crise vaovao foana fantatsika zany betsaka ny manao sosikevitra am'izao a eny fa na de ireo atao hoe tao anatin'ireo ankolafy rehetrarehetra nyresahanareo na atao hoe manana olona toanana ao anatina kandida fa lasa manana hevitra am'izao hoe sao de tokony ny fototra aloha napetraka mialoha satria na ny lalam-panorenana ny fidiana farany teto Madagasikara tamin'ny 10 aza dia lalam-panorenana zay azo lazaina hoe tsy sadasada no sady tsy mahazo ny fankatoavany rehetrarehetra ny dikany am'izao fotoan'izao misy ireo mihevitra fa tokony zay fototra araka ny lalàna fototra izay aloha no nyerisoana ahoana ny fijerin'ny atoko arenany zay hoe am'la filarana fifidianana hoe napetraka aloha ny fisafidianana lalam-panorenana vo miroso amina dingana fifidianana hafa ahoana ny fahitanareo an'izay sosikevitra hitana atoko politika sy mpanao politika hafa zay fomba fijery ray zay ary everiko fa mety ho vahaolana satria ny zavatra isy de ity mazava ny teneninao teo iny a fa tsy nankatoavany maro io lalam-panorenana io izay tao amin'ny atoko arena de nisany nanakiana an'io mihitsy na ny fanomanana azy ny fikarakarana azy a ny vokany de nikiananay daolo izy rehetra zay ny zavatra isan'zao raha ohatra ka hoe atao ny fifidianana filohan'ny repoblika de tsy maintsy anova lalam-panorenana zay lany eo de mbola iverina indray le olana atsika fa hoe lalam-panorenana metimety ambiny no arosony am'izay fotoan'izay raha zay no jerentsika de vahaolana ny anreto le mitako hoe alefaso aloha ny fanavozana lalam-panorenana hitrana hay a mba lalam-panorenana ka efa mipetraka mazava tsara no hitondrany le filohan'ny repoblika vaovao rehefa aveo fa tsy mbola sina fanovana indray io lalam-panorenana io ary am'izay fotoan'izay a de mba bebe koa ny rizika mba tsy ho lalam-panorenana sur mesure no hipetraka eo satria mbola tsy lany le filohampirenena mbola tsy fantatra hoe iza no ho lany fa zay tiany lanyny be sy maro tokoa lalam-panorenana mipetraka zay laha zay hoe fomba fijery anakiray zay a ary mety amahaolana zay zavatra zay mety mahaolana mihitsy raha ianao manokana ave hoe tonga eo amin'ny fitondrana ianao de azo antoka zany fa hikitika lalam-panorenana koa ianao zao tsy mety amiko lalam-panorenana io tsy mety amin'ny antoko areno lalam-panorenana io tsy maintsy hikitika zany tsy maintsy tsy azo hitovirana zay tsy maintsy anao a fitsapan-kevi-bahoaka ndray my lalam-panorenana vaovao fa ity anakiray ty de sadasada sadasada andreo matole zava-fleurus amaraparana ny resaka sy ny fandaharana tsika tokonaina zany am'izao am'le fiatrehana tsy ny hoe ho lany na tsy ho lany tsy mbola any fa eo am'le hoe fisina fifidianana hatrany firisan-jato ny tokonaina milaza hoe isy io mampanantena ny isiny inona ny afatra ihany keo any mpijery atsika am'ty alina ty
vao tonga teo araka nambarako anao de mbola mandinika zavatra misy rehetra mihitsy hoe inona marina fa nisy reo namana teto nampita ny hevitra rehetra hoe zao daholo ny zavatra mitranga teto zao ny fahitanan'io a fividianan'io a iroso zao daholo ny tokony amporosona azy raha ohatry tanteraka eo de nozao antony zao ny tsy hatanteraka azy ny fanirina ho a dia nirosontsika amin'ny fividianana fa tokony misy kosa fepetra faran'izay kely tokony apetraka mba isian'zay fitoniana zay ahafahantsika miroso maro anatin'ny fividianana zay tsy hisy fanakianana be loatra rehefa avy eo ny fanakianana mino aho fa hisy foana fa mba tsy ho be loatra ny fanakianana mikasika an'la fividianana zany satria fanakianana rehefa be loatra de iteraka krizy vaovao ndray rehefa avy eo ka ny azy zany aloha ny antsoavo de tsotra hoy aho hoe tokony atao faran'izay aingana mihitsy ny fanatona-ny mpanao politika rehetra ary na ny herovelona rehetra ary hitsery zay vahaolana mety am'ty zavatra ty hoe ahoana ny avahantsika anatanteraka zany fividiana zany faran'izay aingana ka tsy hisy nikontona rehefa avy eo mba hahitana zay le maromaritra raisana mantsy efa misy dikany hafa tsy tety ampiasan'zay maromaritra raisana zay fa izay hitany rehetra fa hoe lalana tokony izorana ka tsy hidirana krizy vaovao tsony tokony apetraka zay zavatra zay raha miteny any herovelona rehetra eto tsy hoe mpanao politika fotsiny fa tokony antsoina daholo mihitsy rehefa hoe herovelona eto amitsika eto ifampidinika am'izay zavatra zay atao 2 andro 3 andro any ifampidinina am'izay rehefa atao 20 andrarazy misy zavatra ivoaka rehefa avy eo ny eo no manapaka ny toyny fandarany raha politika rehefa avy eo zay ny antso avo mba tiako apetraka zay zavatra zay ary za aloha de mbola mampirisika ihany ny FFKM amin'ny zavatra toany fa anitatra faran'izay aingana io fampidiniana io amin'ny herovelona rehetra mihitsy dia mba ho arenitsika le izy ary tsy hisy eritreritra afa-tsy ny tombontsoa ambony ombonina ny malagasy rehetra zay ihany angamba ny vahaolana antikristy fa raha samby mibanjina an'izay rehetra de ho tonga ao ny fandeferana ho tonga ao ny fanekena zay tapaka ny maro eo ary ho tonga io koa ny fikatsahana marina zany fivoahana amin'ny krizy zany raha zay samby mibanjina an'izay tokoa ny rehetra fa raha mbola misy mieritreritra tombontsoa manokana sarotra ny tongavantsika am'izany ia sorana be dehibe anao nanaiky vain'ny fandarana tamin'ity alina ity andriamato le zava fleuris tiany kely afahanao mametraka mandra-pionao mampijery atsika dia mametraka ny mandra-piresaka indray eny ary gasitrahana ihany keo ny mpijery rehetrarehetra zay nanaraka hatramin'ny faran'ny fandarana toy zany ny teknisiana niara-ny asa niara-ny salata amin'ny fanatotosana ny fandarana azadino aorinan'izao resadresaka izao de mbola anaraka ny tsy aim-baovao zay nisongadina atao anatin'ny herinandro inareo ny vaovao politika toekarena sosialy miaraka am'ireo mpanao gazety ny Madagascar télévision ny tenako kosa mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy notsindrin'andriamatoa Marc Ravalomanana nandritry ny fidiran'ny vantana tamin'ny alalan'ny antso tarby androany fa tsy manohana kandida amin'ireo nilatsaka hofidiana ny Ankolafy Ravalomanana satria tsy mankasitraka io fifidianana io izy ireo noho ny tsy fanajana ny tondro zotra satria misy ny fanilikiliana nambarany ihany koa fa noho ny fanoloana ny mpitarika eo anivon'ny Troika sy ny SADC dia tsy mahafantatra tsara ny zava-misy eto Madagasikara izy ireo ka noho izay dia hisy ny fivoriana manokana momba ny Madagasikara izay rahana amin'ny Jik Madagasikara ho tanterahana ny Addis Abeba ny alakamisy ho avy izao. Padrinhamento meu, daí eu vou na bacana lei de clientes, que essa aqui na verdade é a minha missão. Parou, na maioria de hoje, mas já não dá para fazer isso, e se brinque, se chama de Madagascar, até a gente apitar. Mas tem uma coisa que eu disse que a Madagascar que a gente apitar, a minha lá como é a minha lista, a minha navegando, a minha escola, a minha igreja que ela está com a casa da horta, a rua da casa, e ela não pode a minha lá também aqui, lá, e que leva na rede.
nambarany ihany koa fa ny fampihavanana ho tanterahan'ny FFKM dia tokony handeha mialohan'ny fifidianana fa tsy aorian'ny fifidianana araka ny nambaran'Andriamatoa Joakim Sisano. Momba ny raharaha anatin'ny Ankolafy Ravalomanana dia nambarany fa Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo ny lehiben'ny delegation'ny Ankolafy Ravalomanana ary mbola nametrahany fitokisany. Ary isy ihany koa akoatra ny fivorian'ny GIC ny fionany amin'ireo delegation'ny Ankolafy Ravalomanana miaraka amin'ny tokony andraikitry ny antoko Sanakidada ny talata izao ao Afrika Atsimo andinihana ny paikady horaisina manoloana ny toe-draram-pirenena. Amin'ny fotoana io ihany koa no ahafantarana izay tena fanapa-kevitry ny Ankolafy Ravalomanana manoloana ny raram-pirenena eto Madagasikara. Ny vehivavy Ankolafy Ravalomanana rehefa nandinika ny raram-pirenena dia manao izao fanambarana izao. Lavina Imarindrano ny fanapahan-kevitra niraisin'ny CES tamin'ny fanliana neny Lalao Ravalomanana tsy ho candidat filoham-pirenena. Ny fanatanterahana ny fifidianana tsy andraisandrehetra anjara dia miteraka krisy vaovao sy tsy ampilamina ny firenena. Tsy azo tsonitsinyavina ny Ankolafy Ravalomanana amin'ny fahamahana ny olana eto Madagasikara. Tokana ny Ankolafy Ravalomanana izay tarihin'i Mamy Rakotoarivelo sy ny mpitarika rehetra tsy ankanavaka eto an-toerana. Ny baiky ny Fomarika Ravalomanana ihany no tanterahany. Noho izany, miandry mpitoniana sy ampahendrena ary ampanajana ny toromarika omeny filoha Ravalomanana marika mikasika ny tohin'ny tolona ny vehivavy Ankolafy Ravalomanana. Hitrikitrianay fa ny fitsabahan'ny Frantsay amin'ny raharaha tokantrano malagasy detsekenay hatramin'ny farany. Roa karazana ny bulletin tokana entina hikarakarana amin'ny fifidianana eto Madagasikara. Raha ny nambaran'Andriamatoa Fano Rakotondrazaka, mpitondra teny Vaomera mahaleo tena amin'ny sahan'ny fifidianana. Isy arak'izany ireo modely izay entina ampianarana ireo mpifidy izay natokana ho an'ireo fiarahamonim-pirenena ary ny faharoa dia ilay entina ampiasaina mandritra ny fifidianana amin'ny 5 volana Oktobra 2024 ary ato tany Afrika Atsimo. Misy karazany roa zany ilay bulletin tokana io. Eo zany ilay bulletin tokana ho ampiasaintsika amin'ny vaninandro ny fifidianana. Ireo zany rehefa ho voatota avy atsy Afrika Atsimo dia isy ny livraison, zany hoe fanomezan-jareo atsy Afrika Atsimo azy ho atsika eto Madagasikara eto amin'ny Senita dia ireo tsy hivoaka mihitsy ireo ho sécurisena zany ilay bulletin tokana dia amin'ny fotoana anaovana ny fifidianana vaninandro ny 25 ny volana Oktobra. Zay zany vao hivoaka ireo le bulletin ireo ho ampiasaina amin'ny fifidianana izay ho ataontsika. Zay zany le bulletin tokana tena izy. Fa isy ndraiky kosa zany ny spécimen. Ireo dia ho ampiasaina amin'ny fampahafantarana sy ny fampianarana ny fomba fampiasana ilay bulletin tokana. Ary io spécimen indray zany dia mbola izara karazany anankiroa ihany koa. Voalohany zany ny spécimen izay ho ampiasain'ny fiarahamonim-pirenena amin'ilay fanabeazana ny mpifidy izay ho ataony zareo reo. Io zany endrikendrika bulletin tokana izay tsy hahafantarana mihitsy ny endriky ny candidat tsisy anaran'olona ihany koa eo ary na lehilahy arana ary amin'ny sisiny aza dia tsy hipetraka fa ho hitan'ny mpifidy kosa nefa ny olom-pirenena amin'izay fanabeazana ataon'ny fiarahamonim-pirenena izay hoe toy izao zany ilay bulletin tokana hivoaka amin'ny 25 ny volana Oktobra. Dia eo ihany koa zany ny spécimen anankiray karazany faharoa izay ho ampiasain'ireo vondrona sy toko politika ny candidat zany. Io ndray zany dia efa iseho mazava tsara ny sarin'ny candidat dia zay no entin'ny zareo ndray kosa ho ampiasainy zany amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena zany sy ho ampiasainy zareo indrindrindrindra ihany koa amin'ny fampielezan-kevitra. Mahakasika kosa ny fametrahana peta-drindrina sy ireo sary mijoalajoala izay apetraky ny candidat dia misy araka ny nambara ny lalàna amin'ny fehizany. Ny didim-panjakana laharana 3 2013 ao amin'ny 5 dia milaza ireo le toerana izay tsy tokony ary tsy azo ametrahana ireny afishe na ny peta-drindrina avy amin'ny candidat reny. Ao zany ohatra raha tsy hitanisa vitsivitsika ao ny fiangonana, ny tranom-panjakana, ireny toerana mirakitra tantara reny. Ireo zany tsy azo atao mihitsy ny mametraka afisy na peta-drindrina na sary goavana amin'ireny toerana ireny
ny ankoatr'izay zany dia tsy voarahany lalàna fa tsy maintsy kosa nefa mahazo alalana amin'ny tompon'ilay toerana zay ametrahany zany petadrindriny zany. Raha araka ny fanazavana trano dia fanainga tsy ho ela ny délégation izay ahitana teknisianina sy mpikambana eo anivon'ny senita hitondra ny modelina bulletin tokana entina tota tsy Afrika Atsimo. Omaly no nataony fanokanana sy fampahafantarana ny birao fohy be niaraka isika ao Mahajanga. Ao no ahitana ny ireo ratsa mangaika ifaneraseran'ireo olona te handray anjara amin'ny fampandanina ny kandida miaraka amin'ireo mpiaradisy hiara miasa amin'ny staff fohy be aloha mandritra ary aorian'ny fampelezan-kevitra. Manoloana ny lycée Philbert Tsiranana ary akaiky ny tranobe ny kolontsaina Mahajanga no misy an'ity fohy be ity. Nafanatanteraka ny fanokanana ary nahitana ny endrika ara-kolontsain'ny foko 20 misy eto Madagasikara na ny any Atsimo na Avaratra, Atsinanana na Andrefana nandritra izany fotoana izany. Tamin'ity fotoana ity ihany koa ny nilazan'ny sekretera jeneraly fikambanana Iarakisika Rakotovy Malalamamy fa misokatra ho an'ireo rehetra liana te hianatra informatika ny fiofanana tolotry ny fikambanana. Noho ny fahatsapana fa ilain'ny rehetra ny mahay ny informatika no antony nanaovana izany hetsika izany. Ambeteny jeneraly Camille Vital iray amin'ireo kandida ho filoham-pirenena amin'ny 20 oktobra izao ny filazany fa raha 3 izy ireo no kandida nambaran'ny CES fa efa ofisialy tamin'ny farany teo dia tsy fahavalo akory sanatriany vava fa mpifaninana ihany. Amin'ny maha kandida azy dia laza izy fa tsy mbola fampelezan-kevitra akory no atao fa fangatahana tsodrano sy fisehoana amin'ireo namana mpiaradia fa vonona amin'ny fiatriana amin'ny fifidianana ny tenany. Tsy azo ataony mandala tana misy havana fa tsy maintsy mitafa amin'izany izy ireo. Maneho ny fahavononana amin'ny filatsahana atao aorian'ny fanambarana nataon'ny CES farany teo ihany koa ny tenany. Mikasika ny vinam-piarahamonina dia nambarany fa miainga amin'ny vahoaka izany. Efa nisy ny symposium natao tamin'ny Fianaratsoa, tamin'ny Toliara ary tamin'ny Mananjara. Ny zavatra tsy maintsy ambara kosa nefa dia mifandriam-pahalemana ny lolaharany. Ireo staff ao anatin'ny Iarakisika no manaradia azy ao anatin'izany ny ministry ny harena kibony teo aloha Andriamatoa Ratovy Malalamamy izay sady talen'ny fampelezan-kevitra, ny ministry ny asa vaventy teo aloha Razafy Madify Eric, ny ministry ny fampianarana teknika sy fiofanaraka asa teo aloha Andriamatongolo Gilbert, ny CST teo aloha Parfait ary ny député amin'ny Mananjara teo aloha Razanakolona Moïse. Ny alakamisy teo no napetraka tamin'ny fomba ofisialy amin'ny mahalehibe ny faritra Analanjorofo azy Andriamatoa Ramaromisa Sylvestre José Mathias. Vahoaka marobe sivily sy miaramila no tonga nanotrona ity lanonana ity izay nahitana ireo solon-tena mpanjakana Isatsokajy no tarihana Andriamatoa Rakotoarisoa Florent, ministry ny Atany sy ny ministry ny Fahasalamana Nday Mananjara Joanita. Andriamatoa Ramaromisa Sylvestre José amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana tetezamita amin'ny ankapobeny sy amin'ny anaran'ny gouvernementa iraisam-pirenena dia faly zany ny tenanay misy ny Atany zany mametraka anao amin'ny toeranao amin'ny mahalehibe ny faritra Analanjorofo anao zay Andriamatoa Ramaromisa Sylvestre José Mathias. Nomba ny masinandro any hoany dia afaka manatanteraka atsakany sy andavany ny adidy sy andraikitra mavesatra izay natotranao ianao. Anisan'ny olona ara-pahamehany hoy ity lehibe ny faritra vaovao ity ny fandriam-pahalemana sy ny fijerenan'ny lalana any an-toerana izay antoky ny fampandrosoana. Tsy adionay ny anatanteraka ny fampandrosoana isan-karazana, ny ara-sosialy, ny ara-toekarena ary indrindrandrindra miady amin'ny fandriam-pahalemana. Ity Fenelivesta ty gamba no faritra raiky raha tsy diso zao lehibe. Chef de région tsy manana tribunal ka ampitaiko zany hataka zany zahay hagnany fanehinananay mety tsy hafeny vola takiny hanangana an'izany lampany fitsarana izany. Raha araky ny fantatra dia isy ny fanoloran'ny avy eo amin'ny fitondram-panjakana trano fiasana vaovao ho an'ny faritra satria dia mbola ny tranon'ny distrika ankehitriny no ampiasain'izy ireo. Misy tokoa io hetsika izay nomena ny loha hevitra hoe fetin'ny tabernakely izay fety mpiravoravoana lehibe izy io anasana ny olona rehetra
ary ny zavatra hita ao voalohany indrindra aloha de eo ny fanandratana an Jehova Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina, de eo ihany koa ny asa sosialy zay ataon'ny fiangonana amin'ireo olona sahirana eny manodidina, ary ny fahatelo a de ho isy ny fanokanana mpitandrina. Izy io de ho avy eo daholo ihany koa ny fiangonana rahavavy zay mpikambana ao anatin'ilay tambazotra apostolika akoatran'ny pasteurany eglizy Rema manerana ny Madagasikara. Ny fanombona moa de manomboka amin'ny alarobia faefatra ny volana septambra ary mifarana amin'ny alahady favalo ny volana septambra, zay manomboka amin'ny sivorany maraina ary amin'ny rora sasany tolakandro kosa ny ariva. De anasana tsika mianakavy tsy akanavaka io fotoana io a, hiara ifety a, hiara ifaly a, anandratra n'ilay avy indrindra, fa inoko fa mandritra ny fotoana io de hitondra fanovana goavana eo amin'ny fiainatsika sy ny firenetsika izany. Be de be ihany koa reo le tarika mpihira ara-pilazantsara malaza zay ho avy anome tanana mandritra ny fotoana rehetra eo, ka de faly manasatsika rehetra vahoaka ny Tananarivo ho avy ifaly a, idera an'Andriamanitra, ankalaza an'Andriamanitra mandritra ny fotoana rehetra eo. Raha tsy ilaza afa-tsy ny tokotany sy ny toeram-pilalaovana malalaka ary voaharo ny fahadiovana sy ny foto-drafitrasa mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena, raha bangona dia sekoly manana ny maha-izy azy ny Laurentia School eny Mamambavara tanàna Ambatolampy Ambohibao, satria na ny fampianarana na ny fitaizaina ireo mpianatra dia mpanabe sy mpampianatra notsongaina manokana ary nahazo fampiofanana avolenta no miandraikitra ny sekoly araky ny nambarany Andramatoa Rabotovao Laurence talen'ity sekoly ity. Ny Laurentia School zany a dia toeram-pampianarana anankiray izay hita eto Ambatolampy Ateroka, eo amin'ny Sapanana makany amin'ny hôtel Châtelet. Ao amin'ity Laurentia School ity zany a dia ahitana ny klasy ho an'ny ankizy madinika indrindra, dia hatrany amin'ny crèche zany a tonga any amin'ny préscolaire. Ny crèche zany ny raisinay a dia eo amin'ny enim-bolana ka hatramin'ny ray taona sy tapany. Ny garderie ray taona sy tapany ka hatramin'ny roa taona sy tapany. Ny préscolaire dia amin'ny telo taona ka hatramin'ny 5 taona eo zany. Misy ny moyenne, misy ny petite ary misy ny grande section. Ny mpampianatra ato zany dia azo antoka satria efa manana expérience tsara ary efa navita fiofanana avokoa tany amin'ny club académique. Ny mampiavaka anay indrindra eto dia ny toerana izay malalaka indrindra sady voaro, ary io toerana malalaka io zany dia misy ilalaovan'ny ankizy tsara satria mirefy eo amin'ny 210 mètre carré eo. Manana ihany koa izay zavatra rehetra fitaovana azo ny ankizy ilalaovana, ho an'ny ankizy madinika ny pouponnière, ny zavatra rehetra ho an'ny le bébé, ny automobile kely, ny balançoire sy ny sisa zany dia ara-dalàna eto aminay. Tsy misy atahorana mihitsy zany eto fa tena azo antoka ny zavatra rehetra, ny fahadiovana, ny toeram-pivoahan'ny ankizy, ny toeram-pidiovana dia ara-dalàna avokoa eto. Misy activité parascolaire zany eto amin'ny Laurentia School, ary afaka mifidy ny ray aman-dreny na hanao piscine ny ankizy, na hanao danse ny ankizy, na hanao chant zany ny ankizy, fa afaka manao n'izy rehetra raha ohatra ka tian'ilay ray aman-dreny zany. Zavatra anankiray mampiavaka koa eto dia ny fisian'ny pédiatre izay mijery ny ankizy isaky ny tapa-bolana. Eto koa zany dia misy ny cantine, raha ohatra ka sendra tsy afaka ny ray aman-dreny zany tsy indraindray na hoe matetika afaka manao cantine zany ny ankizy eto, fa manana an'izany zay ary efa manana cuisinier ara-dalàna tsara momba an'izany. Araky ny nambarany ity mpitantana ny Laurentia School ity dia toerana ahafahan'ireo kolonga mivelatra ara-batana sy ara-tsaina ny toerana nomany Laurentia School ho andreo ankizy madinika izay andrato fahalalana ao aminy. Araky ny fantatra dia efa misokatra eny an-toerana isan'andro ny fisoratana anarana, ary ny 10 septambra ho avy izao ny fidirana ho an'ny taom-pianarana 13 14 ho an'ny Laurentia School. Nilaza moa ity tompon'andraikitra ity fa dia vaofetra ihany isan'ny ankizy ho raisina mba hahatsara ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fitaizaina ireo kolonga.
azo lazaina fa tsy mena mitay amin'ireo sekoly hafa eto Antananarivo ny CFPC Mendrika raha araka ny nambaran'ny Ramatoa Anta Stephenson mpitatana ity sekoly ity satria dia maharaka hatrany ireo hika farany amin'ny fikojakojana endrika amam-bika izay mivoaka ny ivelany ihany izy ireo. Ho azy ireo ihany koa dia ny fahaizan'ny mpianatra ao anatin'ny fotoana aingana nefa ampitraikefa ny tanjona. Nasarika nianatra tato amin'ny CFPC Mendrika 67 hectares dia nisy namako nianatra tato dia efa mahay tsara izy nanokatra salon dia zay zany nasarika koa hianatra ato fa mahay be izy. Dia ny resaka écolage azo ifanarahana tsara le mpitantina anazy amin'ny facilité de paiement tsy matahotra misy zany ianao amin'ny resaka écolage amin'ny fahasahiranana afaka mifampiresaka tsara. Zaho zany fianatra tamin'ny lakilasy hafa fe hitako fa tsy nahafapo ahy ty tany fa lafa zao ny avy amin'ny CFPC Mendrika tatoa le ny haiko aby tsy raha tsy ny haiko tany tambaliky tany reny sady mahafapo ahy ty fandrambesany madamony ahy satria rozy lafa misy raha nontany atena azy le valiany soamantsara sady tsy raha mihafahafa tena lafa mandeha aminy atoa fa le rambesiny soa lafa misy question tsy hainao reny tanianao azy le ambarany anao ty marina fa i tsy miavonavo sady tsy mavandy sady gentil mahafinaritsy ty miresaka aminy. Le rozikia manao ty facilité de paiement ty tena mahafinaritsy. Anisan'ny mampiavaka ny CFPC Mendrika ihany koa ny fifampitsinjovana eo amin'ny sekoly sy ireo izay mandrato fahalalana ao aminy satria dia misy ny fanamorana ny fandoavana ny saram-pianarana na ilay antsoina hoe facilité de paiement raha sendra fahasairanana ny mpianatra ary koa ny fiantohana manontolo ny fitaovana rehetra ilaina amin'ny fianarana. Fantatra fa misokatra isan'andro ny fisoratana anarana eny amin'ny CFPC Mendrika 17 hectares ary amin'ny alatsinainy 3 septambra ho avy izao ny fidirana ho an'ny andiany manaraka.